Izahay ekipan'ny météo malagasy indray no mandroso tokantranonao manolotra ny fiarabana tompoko. Mbola malefaka hatrany ny alzay eto Madagasikara amin'izao fotoana izao ary mitohy ny orana malefaka ny amin'iny faritra avaratra Atsinanana iny mahazo ny faritra Manjakandriana sy Mangoro. Araka izany ary dia toy izao manaraka izao ny toetrandro no vinavinaina ao amin'ny rapitso 10 ny volana septambra 2024 sy 2025. Anorana malefaka ny faritra Sava, Analanjorofo sy Atsinanana. Olalovan-drahona ny ilany Atsinanana avoatany ary ifandimy ny rahona sy masoandro ny amin'ny faritra sisa aorian'ny fisavan'ny Andianjavona Voamaraina ny Avakinankaratra, Anosy ary ny faritanin'ny Fianarantsoa teo aloha. Ho amin'ny rapitso tolakandro dia mizara roa ny toetrandro manerana ny nosy satria ifandimy ny rahona sy masoandro ny amin'ny ilany Atsinanana Ray Manontolo ary Ibalika be ny masoandro ny amin'ny ilany Andrefana. Tsara ihany koa ny manamarika fa ho mafimafy ny fitsokan-drivotra ny amin'ny tendrony avaratra sy ny tendrony atsimon'ny nosy. Mikasika ny maripana no vinavinaina ao amin'ny rapitso maraina dia misy fiakaran-kely izany 10 hatramin'ny 14 degré ny aty amin'ny faritry ny avoatany ary 19 hatramin'ny 13 degré ny amin'ny morontsiraka Atsinanana sy Andrefana. Ny maripana no vinavinaina ao amin'ny rapitso tolakandro izay dia misy fiakaran-kely ny faritra Atsimo Atsinanana sy Atsimo Andrefana, midina kely kosa ny amin'ny faritra sisa. Ny aty amin'ny faritry ny avoatany izao dia 14 na 15 na 19 degré ny amin'ny morontsiraka Andrefana dia 13 degré celsius ny ambony-drindra. Ny amin'ny morontsiraka Atsinanana kosa manodidina 15 hatramin'ny 30 degré celsius. Ho an'ireo tanàn-dehibe vitsivitsy indray raha ho any Paris ianao dia ifandimy ny rahona sy masoandro tahaka izay ihany koa any Milan. Anorana malefaka ny Johannesburg, Ibalika be masoandro ny Nairobi ary olalovan-drahona ny faritry Bangkok. Ho an'ireo nosy manodidina antsika indray dia olalovan-drahona amin'ny rapitso faritry Comore, ifandimy ny rahona sy masoandro ny Seychelles, Saint-Denis ary anorana tandrifin-drahona ny faritry Port-Louis. Dia iny toetrandro ho an'ny nosy manodidina indray no mamarana ny météo antsika manome fotoana anao amin'ny manaraka indray. Veloma tompoko.